Nandritra ny fotoana ny aona ny pasteur Mayola tamin'ireo mpombazy teny Andrano-tapahana kosa no nanamafisany fa tsy afaka miara-miasa amin'ireo izay mitarika ny vahoaka idina eny andalambe ny tenany sy ny antoko tariny. Ny fanome fotoana tamin'ireo mpino indray teny Andrano-tapahana nandritra ny fotoam-pivavahana lehibe ny fiangonana apokalipsy izay notorian'ny pasteur Mayola io maraina io. Vahoaka sy mpino ary marobe no fonanotrana azy tamin'izany nandritra ny tafan'ny fitaovana tamin'ny mpanao gazety no nanehoan'ny pasteur ny heviny momba ny raharaham-pirenena. Raha nandray fanapa-kevitra ny ZFFM zany dia mazava be zany fa ny ZFFM zany tsy manohana olona fa foto-kevitra no tohanan'ny ZFFM ka ny foto-kevitra ny ZFFM izay efa niainana hatramin'izay dia ny hoe tsy midina an-dalambe tsy manonga mpanjakana tsy nanao an'izany ny tenako tamin'ireny fanonganana ny amiral Ratsiraka reny tsy nandray anjara tamin'izany mihitsy ny apokalipsy na tamin'ireny 91 reny tsy nandray anjara koa ny apokalipsy tamin'ireny atao hoe fanonganana profesora Zafa reny ary dia mbola tsy nandray anjara koa ny apokalipsy tamin'ny fanonganana Flora Valomanana reny. ZFFM koa zany izay koa ny targetrany tsy manonga mpanjakana tsy midina an-dalambe noho izany tsy manohana olona zany ny ZFFM fa foto-kevitra no tohanana ka zay ny foto-kevitra misy anay ka raha ohatra hoe mitovy fijery aminay amin'izay foto-kevitra zay dia miaraka fa raha tsy mitovy amin'izay dia tsy afaka ny mpanaraka fa aminaninany ny diran'ny Flora Ratsiraka tao amin'ny fitondrana fa aminaninany ny alany teo fa zay tsy nidina an-dalambe nanongana ny filo amiral Ratsiraka fa aminaninany diran'ny Flora Valomanana tao fa aminaninany no ny alany teo fa zay tsy nidina an-dalambe nanongana ny Flora Valomanana mba tanteraka an'izany faminanina zany faminanina 2013 tsy hidina an-dalambe mihitsy zay mba tanteraka an'izany faminanina zany nanonga mpanjakana mba tanteraka an'izany fa miandry ny siram-pon'Andriamanitra. Raha ohatra hoe manambola ny firenena gasy anaovana ny élection tsy hitako izay ndrasana ny famatsiam-bola avy any amin'ny communauté internationale ary tsy hitako izay tsy nanaovana fifidianana hatramin'izay raha ohatra ka misy vola donc raha misy vola ianao zany dia tokony ataontsika ilay fifidianana raha tsy manambola ianao miakina amin'ny communauté internationale ny azy mazava ny heviny raha tiantsika gasy no fa tsy ny communauté internationale dia tsy mirotsaka izy telo mianadahy dia manome fankatoavana resam-pirenena izy dia safidy malalaka ny fitondra sy izy telo mianadahy zany hoe inona no ataoko inona no ataonay andao atao ilay fifidianana tsy misy fa communauté internationale tsy mila fankatoavana resam-pirenena raha izay ny ampandrosin'ny firenena dia tompona andraikitra zareo amin'izay fanapa-kevitra raisan'izay raha ny fijanonana izy telo mianadahy indray mba tsy ny communauté internationale naovana fifidianana no ampandrosin'ny firenena dia fitiava-tanindrazana koa ny azy telo mianadahy raha ohatra izy tsy hanao zany raha ohatra ka izay ny hita. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nanotanterahan'ny fiangonana batisa lehibe ka olona 300 no nindroso tamin'izany rehefa nianatra ny tenin'Andriamanitra sy nanarika ilay conférence lehibe izay nanazava'ny pastora ny baiboly ara-matematika sy fizika ary scientifique